Fiadanana ho antsika rehetra izay manaraka an'ity chaîne YouTube ity falindray nomeny tombo izao fotoana izao ahafahako mifampahery aminao araka ny fitarian'ny fanamasina. Somary elaela kely tsy tafahoana teto tsika satria raha malala ny adidy amanandraikitra moa eo amin'ny fitaizana zaza ny asa mandraraha ihany koa sy ny zavatra isan-karazany zany nefa tsy natao mihitsy ny anaovana ambany zavatra ny iraka nampanaovan'i Jesosy fa maharenym-pianakaviana ihany koa dia tsy maintsy mianatra an'izay hoe mandrindra ny fotoana sy mandamin'izay dia izao indray ny fotoana nomeny Jesosy dia faly tafaraka aminao ifonako be dia be ho an'izay mail mety mbola tsy voavaly na ihany koa mety hoe message voangaikaingana fa ka fotoana dia izahanao hovaliana araka ny fitarian'ny fanamasina avokoa ireny message rehetra nalefanareo ireny dia manararaha loatra ihany koa eto miarabantsika rehetra natratra ny taona 420 tena dia raintsika Jesosy fa izy nanome mety maro ny naniry hatratra ny taona ity fa tsika velonaina zao aloha zany no nomeny an'izay satria mbola misy zavatra maro andrasany amintsika dia ny voalohany taona fotoanan'ny fanapahan-kevitra fotoanan'ny résolution filaza azy fa za miteny amintsika hoe ny taona vaovao ary ny andro rehetra dia fotoana natao hianteherana amin'ny Jesosy fotoana natao hifikirana amin'ny Jesosy ary rehefa mitombo ny taona dia ny zavatra tokony ho hita ao amintsika dia ny fiankinan-dohantsika tanteraka amin'ny Jesosy, ny fialantsika amin'ny fiankinan-doha aman'olona ary ny firoanantsika misimisy kokoa any amin'ny fiankinan-doha amin'ny Jesosy satria izay no lakile an'ny fahombiazana. Dia za koa voakasika manokana mihitsy ny manoloanareo message be da be sy commentaire nalefanareo manoloana ny fijoroana vavolombelona izay misy prêt-à-point amin'ny tompo ny partage azy manokana tany amin'ny Facebook za manokana tsy dia tena hoe mahay loatra ny miserasera amin'ny Facebook fa dia anisan'izay ary nakasika olona maro be raha sitrapon'i Jesosy dia mety isy fotoana ahafahana mitondra fampaherezana matetika ao anatin'izay pejy izay fa ny zavatra tena hoe tiako lazaina sahady dia tena hoe mahakasika ny foko nahita ny mesagenareo ary na mety hoe tsy voatonoko eto daholo ary dia tena fantatro hoe misy maro be tsika nandalo tranga tena navesatra sy mafy teo amin'ny fiainana kanefa tiako ampaherezana antsika hoe ny fotoana mbola omeny Jesosy atsika dia fantaro hoe fotoana mbola tiana indray anehoana ny vonany ary tia indray hitana ny tsiky sy fifaliana eny amin'ny endrikitsika dia tsy azoko atao ambany zavatra mihitsy ny reny zavatra rehetra noresanareo ireny maro nareo no nilaza ny tranga lalovanareo nisy ny namoy ray aman-dreny namoy zanaka mbola tanora namoy vady ary zavatra tena nisy koa raha dia tena hoe namoy olona akaiky maro mihoatra ny ray anatin'ny fotoana fohy dia tena hoe fanamasina pionina antsika ilay fanamasina mahery mihoatra no ny hery rehetra azo eritreretina dia tena hikasika manokana ny fotsika dia ndao aritsika androany iresaka manokana antsika mahakasika ny izay lazaiko teo izay hoe ny ahafahantsika mandresy isan'andro amin'ity fiainan'ity kombany eto an-tany ary za miteny ianao tanatin'izay tsy haiko hoe oviana ny vidéo farany rahako natao taminao zany nalefako teto fa dia tena nandalo combat be atao aorianan'izay ary dia isan'andro moa dia zay zavatra iainako izay foana no izahako hoe hoentina ho partagena aminao mba tsy ho théorie ny fiarahantsika amin'ny Jesosy satria be dia be ny mahay an'ity baiboly ity raha théorie ary betsaka ny afaka zaraina ato fa rehefa tena iainana tena Andriamanitra koa dia voalaza mihitsy ny hoe éprouvé izany hoe tena sedraina ny tena Andriamanitra fa atsika tena milaza ny fahamarinany dia izay ifantoka betsaka tsika zany raha hoe sitsika lohateny ty fizarana androany ity dia hoe raha misaraka amin'ny Jesosy tsika dia tsy mahefa na inona dia tsy jery verset be da be za moa rehefa mizara dia tena hoe zay fitarian'ny tompo eo mety hoe misy ny fanomanana fa zay fitarian'ny tompo eo dia hijanona tanteraka ao amin'ny zaona toko 5 tsika satria io chapitre anankiray io dia
tena hoe lakile ahafahantsika mahomby mihitsy be dia be ny zavatra mety toron'olona hevitra aminao mety hoe taona vaovao te hiova ianao te ahery ianao te ho vehivavy matanjaka ianao tena hoe be dia be ny objectif apetraka ao misy zavatra tena tianao atao tena tianao tsy maintsy ho vita sy ho resy amin'ny taona ity dia mametraka paikady isan-karazany ianao tsy misy maharatsy an'izany fa za androany tena teny hoe lakile iray fotsiny atoroko anao dia Jesosy ny firaiketana an' Jesosy izay ahoana moa zany ho cortiquentsika ho voaboasantsika ao amin'io jaune toko 5:20 io miaraka amin'izay tena hoe témoignage ko izay zavatra niainako no zaraiko aminao ndaova kitsikarany avy hatrany dia totsika ao amin'ny jaune toko 5:20 andiny fahadimy mety hoe tsy mampanena anareo ka raha ataoko teny frantsay kely dia eo ihany tsika sady mandeha teny gasy fa mazava kokoa izy misy fotoana jaune toko 5:20 dia andiny fahadimy dia izao no voasoratra hoe je suis le cep vous êtes les sarments celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire. Amen. Tena tiako tsipihana mihitsy hoe rien. Natao hoe rien dia hoe na inona tsy misy exception tsy misy tsy niteny Jesosy hoe vous ne pouvez faire que tsy niteny izy hoe ty ihany zavatra afaka ataonao tsy misy anahy na hoe ty ihany zavatra afaka ataonao fa niteneny mihitsy hoe na inona dia mety hiteny ianao hoe fanatika raha tsy fanatika an' Jesosy ry zareo tsy tafatoetra eo am' Jesosy mety manadroadro ny olona mety meme ny olona hoe indraindray hoe fanatika Jesosy foana fa za tena miteny aminao fa ny zavatra rehetrarehetra ny fiainanao lakile amin'ny fiainanao dia Jesosy za tsy mandany fotoana be amin'ny resaka hoe Andriamanitra ray zanaka fanamasina an'izay zavatra rehetra mety ahoana moa zany fanazavana anazy resaka doctrine soatran'izany fa ny anazy iraka nampanaovan'ny tompo dia Jesosy ampiko n'Andriamanitra Jesosy no endrika Andriamanitra dia Jesosy ny ao am-bavako dia Jesosy ny zaraiko amintsika dia Jesosy no présenteko amintsika tsy manana fikambanana zaraina aminao tsy manana toko-pivavahana tsy manana mpanompon'Andriamanitra fa Jesosy avy hatrany no zaraiko aminao sy izay zavatra rehetra afaka ataony sy hoentiny amin'ny fiainantsika jaune toko 5:20 ataoko amin'ny teny gasy indray ary jaune toko 5:20 dia inona mahatonga an' Jesosy teny an'io ozy izy hoe izao no voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona amen. Tena marina zany zavatra lazaiko anao araka nefa teneniko foana tao tanatin'ny fizarana maty ny vadiko azo lazaina hoe maty tampoka noho ny aretina efatra menadany zanako dia be ny andraikitra sy adidy tsy maintsy atao anatin'izany ny fitadiavam-bola ny fitaizana ny fanomezana fitiavana ny fiatrehana ny fiainana andavanandro ny fianarana ny fikarakarana isan-karazany dia azoko lazaina hoe mavesatra be sy sarotra be ny adidy fa raha tsy eo Jesosy dia tsy mahavita na inona dia mora ho antsika koa nefa ny mieritreritra hoe rehefa zavatra sarotra dia tsy vitantsika raha tsisy an' Jesosy fa rehefa zavatra everintsika mora dia vitantsika tsy misy an' Jesosy androany tena disoko izay satria tsy araka ny ten'Andriamanitra Jesosy tena miteny mihitsy hoe na inona ataonareo rehefa misaraka aminy dia tsy mahavita na inona tsika ny zavatra dia mety miteny ianao hoe ahoana moa tsy ahavitako hifo maraina ahoana moa tsy ahavitako hiarina ahoana moa tsy ahavitako andeha hisasa andeha hikarakara zanaka andeha hiantsena ohatra ahoana moa tsy ahavitako an'izany za samy rehefa salama dia za miteny aminao hoe vitanao zany fa ny toe-po hoentinao miatrika azy tsy mitovy rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao ho antsika izay nandalo fahoriana mety mbola ao anatin'izay stade izay tsika amin'izao fotoana izao mety hoe mbola ao anatin'ilay karazana dépression ilay mbola fotoana hoe fanekena mihitsy tena efa lasa ilay olona dia tsy eo intsony lazaiko antsika fa sarotra na ny fo maraina sarotra na ny mandeha misasa ary na mandeha miomana ary tsaroko tsara tamin'izany fotoana izany tsy nisakafo toko hoe herinandro maromaro
tsy hoe tsy nihinana ninina mihitsy fa tsy misakafo ara-dalàna tiako tenena tamin'izany tena malany coca ray tavoahangy dia rehefa tena noana dia chocolat no hohaniko fa tsy misy tsiro ny sakafo, tsy misy tsiro ny fiainana. Ny olona mandeha mitsangatsangana miala voly fa tsy tiako daholo izay fialamboly rehetra atao satria mbola feno ratra ny foko, mbola feno alahelo ny foko. Dia ny zavatra tiako zaraina aminao nefa raha ao anatin'izay période izay ianao dia hoe ny fiarahanao amin'i Jesosy, ny fikambananao amin'i Jesosy dia ahafahanao mahazo vokatra hafa ary mahatonga anao hamokatra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Any amin'ny Galatsiana fantatsika tsara ilay vokatry ny fanahy rehetrarehetra. Fa ho antsika izay nandalo fahoriana dia ady isan'andro ny hanana fifaliana, hanana fitsikina ary hanana courage hiatrehana ny andavanandro. Izay nataoko hoe tsy hain'ny olona tsy niatrika azy ny mandalo fahoriana, fa tsika malala hoe inona ny fiovana lehibe amin'ny andavanandrom-piainantsika, inona ny fahabangana izay atrehantsika miaraka amin'ny tokantranontsika ary inona no fomba ahafahantsika miatrika an'izany. Dia io tenin'Andriamanitra io no tiako lazaina. Eny ambony Jesosy miresaka izy hoe misy zavatra esorina ozy. Tsika izany dia hoarina amin'ny voaloboka sy ny sampany. Tsika moa tsy haiko hoe mety nanam-potoana ve nandinika hoe ohatra ny ahoana ny firaiketan'ny sampany voaloboka amin'iny tahony be iny. Fa ny vokatra dia any amin'ny sampany no mandeha. Tsy mbola nisy vokatra voaloboka mihitsy ka hoe ny amin'ny fotony ilay izy. Izany hoe avy aty amintsika mihitsy ilay vokatra no andrasan'ny tompo ary ao anatin'ny fiainana sarotra toy izao ny tena andraindrain'i Jesosy vokatra aty amin'ny fiainantsika. Ny olona lazaiko anao fa ny olona manana fiainana milamina dia mety mora ho anazy ny mitsikitsiky, fa rehefa tsikitsiky avy any amina olona miaina fiainana sarotra dia mitondra vaikany kokoa ary hafa mihitsy ny dikan'izay. Dia isan'andro tsika amin'izao fotoana izao manko be dia be foana ny fampirisihana izany hahatonga ny olona ho hatanjaka, hahatonga ny olona tena hoe hazaka fiainana, hahatonga ny olona tena hoe izy tsikitsiky. Izany efa tena samy teny aminao fa ivelany fotsiny izany raha tsy tena tafakambana amin'i Jesosy ny olona iray. Ary ny zavatra tena mahafinaritra ao anatin'ity teny ity dia hozy izy hoe mitoetra. Zava-dehibe ny ao amin'i Jesosy en Jésus, en Christ. Fa ny zavatra teneny ato anatin'ity verset iray ity dia hozy izy hoe demeurer en Christ, izany hoe mitoetra, mijanona, mipetraka eo amin'i Jesosy. Ary izy io dia combat isan'andro isan'andro. Isan'andro ianao rehefa mifoha dia misy safidy foana hoe ho faly ianao sa himenimenina, ho courage ianao sa ho découragé, andeha hitraka ianao sa hitolefika. Isan'andro isan'andro dia tonga eo aminao foana izay safidy izay ary dia anjaranao no misafidy kanefa tsy vitan'ny sainao izany fa mila firaisana amin'i Jesosy isan'andro isan'andro isan-tsegonda ianao. Izay ilay niteneniko hoe tsy misy mihitsy no hoe izay moa nisy taona ny memeny, tsy haiko na ny zanako angamba ny tenenako an'izay. Oza hoe hafa mihitsy ny fanasanao vilia rehefa tafakambana amin'i Jesosy ianao noho ny manasa vilia tsy mikambana amin'i Jesosy dia mety mieritreritra hoe ahoana, mety hoe raha mivavaka be ave izany ampitenin'Andriamanitra sy miray amin'i Jesosy ave dia tsara sasa kokoa ve ilay vilia sa hoe ahoana dia izay no tiako tenena. Rehefa tafakambana amin'i Jesosy ianao na ny fanasanao vilia ara dia ahitanao occasion hiderana anazy, hitondra fifaliana ao anao, ataonao amina tsikitsiky, ataonao amina fankasitrahana. Fa rehefa tsy tafakambana aminazy ianao na ny fanasana vilia dia mampimenimenina anao, mangatsiaka ny tananao, mangatsiaka ny rano dia mety sorena ianao. Raha reny olona tia beauté be reny moa anao za moa tsy dia tena izay loatra. Raha ilay olona tia manao vernis faux ongles reny ianao dia mety ho sorena ianao satria manimba ny hohako koa tia manasa vilia lava ity. Mety fanasana vilia dia ampy hitondra fimenomenonana sy tsy fankasitrahanao anao. Kanefa rehefa tafakambana amin'i Jesosy ianao eo am-panasana vilia ianao dia mety tena mipololotra fiderana ny molotra ao, mipololotra fiderana misaotra Jesosy amin'ity andro ity, misaotra Jesosy fa salama tsara ny vatako, afaka mihetsika, mety hoe tsy manambady mety hoe lasa ny zanako, tsy manana zanaka, mety hoe malahelo ny reniko fa mbola omenao fifaliana afaka miresaka aminao. Zavatra tsotra ny zaraiko amintsika za tsy ary zavatra iainako isan'andro isan'andro ny zavatra tsapako dia izao kombany miaraka amin'i Jesosy, kombany mitazona ny fifaliana, kombany mitazona ny fandresena satria une fois ianao milâché une fois ianao tsy tafakambana amin'i Jesosy fetreretinao hoe routine fotsiny ity fiainana ity, matanjaka vitako ity, lasa izao vehivavy mahery dia za tena miteny ianao fa anatina fotoana fohy ianao dia lavo ianao ary tena taraiky eo ianao.
fa ny zavatra ilaina dia zay isan'andro tsy haiko izay itsonao azy na exercice na discipline na koa zavatra tsotra be hoe fitiavana fotsiny manakaiky an' Jesosy. Rehefa manakaiky olona be fitiavana ianao dia lasa be fitiavana. Rehefa manakaiky olona antra olona ianao dia lasa feno antra ianao. Fa raha zavatra hoe ahoana moa zany, raha ohatra hoe tena ataonao amin'ny sainao sy ny herinao fotsiny dia tsy tafavoaka ianao. Zay ny tena mahatonga anahy tena hijanona ato anatin'ity, tena manasanao mihitsy hamaky an'ity jaona toko 10:20 ity. Fa misy secret be verset tena tiantsika mihitsy le ao ambanimbany eo mba anisan'ny tian'izany koa moa ny tenako tamin'izany le 7 io le hoe raha miray amiko ianareo ka ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany. Fa za miteny aminao fa rehefa miray amin'i Jesosy fotsiny ianao na tsy mangataka ary ianao dia izy mahalala zay mahasoa anao. Ary tena mahafantatra izy hoe inona ny zavatra ilainao amina fotoana anankiray. Zavatra sarotra. Efatra ny zanako, 2 efa somary lehibehibe dia ny 2 mbola kely. Dia arak'izany tsy mora no mitaiza zaza satria ny zaza mitady fitiavana, mitady présence. Ianao koa nefa tsy maintsy miasa, tsy maintsy mitady vola, ianao tsy maintsy mandamina ny ao an-tokantrano, ianao tsy maintsy mandrindra ny resaka taratasy, resaka facture, amaren'nim-pianakaviananao, ny resaka kosa, ny tsena sy ny karazana. Dia indraindray zay nataka indraindray matsiaro reraka. Eto zany tsy mizesta mihitsy hoe tena milamina be dia tonga dia faly be foana dia tsy reraka mihitsy dia tsy izay fa za tena miteny aminao mihitsy hoe tsy mora isika mety hoe irery amin'izao fotoana izao ny tompo manana ny lalana. Fa zavatra azoko antoka dia Jesosy tena tsy mamotsitra anao izany amina fotoana tena hoe hianteranao aminy. Rehefa tafakambana aminazy ianao zavatra andrasany amintsika dia tsika tafakambana aminy. Rehefa tafakambana aminazy tsika dia misy vokatra omeny Jesosy, mipololotra ho azy io, mandeha ho azy. Tsy ezahana ohatran'ilay résolution amin'ity taona ity tsy hisotro toaka intsony, amin'ity taona ity tsy hitsangatsanga intsony, amin'ity taona ity tena tapitra hatreo mihitsy ny zavatra tsy mety rehetrarehetra. Tsara mandray fanapa-kevitra fa tsy vitanao amin'izao zany. Fa tsy mierina akory ny herinandro dia efa lavo ianao. Fa vahaolana dia hoe miraikitra amin'ny Jesosy, mitoetra eo amin'ny Jesosy, tadidio foana io verset io. Na mitondra tomobily ianao na olona efa nanana permis efa 40 ans ary ianao dia tadidio fa olona midepase anao fotsiny dia tena mety hampisafoaka anao eny ambony volant. Olona tsy mahay mitondra fotsiny dia mety mahatonga anao hiklaksona be, mety mahatonga anao hanidy hamofy taratra mihitsy dia hifamaly amin'olona any amin'ny ankavianao satria tsy tafakambana amin'ny Jesosy ianao. Izay no mazava-dehibe ny firaisana amin'ny Jesosy satria iny firaisana amin'ny Jesosy iny ahafahantsika mamokatra. Tsy tsika mihitsy no manana zavatra hoe tsara be fa rehefa mandray an'i Jesosy tsika dia ny fiainan'i Jesosy miditra ao anatintsika dia ahafahantsika miproduire vokatra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny ezaka, zava-dehibe ny fahamasinana, resantsika foana tato anatin'ny miomana eo amin'Andriamanitra ao ny fahamasinana. Fa be dehibe ny lavo satria eritreretintsika hoe performance ny fahamasinana. Eritreretintsika hoe tsy manao an'izao dia manao an'izao dia amina fotoana iray tsika ataon'i Jesosy menjera dia tsy mahafantatra hoe inona. Fa ny firaisantsika amin'ny Jesosy, ny dépendance antsika entière amin'ny Jesosy, ny fiankinan-dohantsika tanteraka amin'ny Jesosy ny ahafahantsika mamokatra vokatra tsara. Dia izay ny anasako antsika hoe andao izay no ataontsika isan'andro. Dia ampahery manokana ho an'izay renim-pianakaviana na raim-pianakaviana irery amin'ny taiza. Tsy mora ny adidintsika, tsy mora. Ary tena hoe amin'izao zao taom-baovao dia mandeha mamangy fianakaviana dia natao anatin'ireny fety ireny ary dia za mahafantatra tsara hoe ohatry ny ahoana ny fanginana ny olona mandeha en couple ianao mety ianao irery, ny olona mety manana ray, mety manana reny ny zanany dia ianao tsy ohatran'izay. Fa za miteny aminao fa amina fotoana tena hianteranao amin'ny Jesosy, hain Jesosy ny manangana olona hikarakara anao, hain Jesosy ny manangana olona amina fotoana tsy ampozinao mihitsy, hampahery anao, hiara-dalana aminao indray. Tena hoe mahafantatra Jesosy, mahafantatra ny zavatra ilaintsika ary izay ny tena mahafinaritra anahy amin'ny Jesosy. Izay ny itiavako an'i Jesosy ary mahatonga anahy hoe ho babo isan'andro. Ninina zavatra nolalofako. Ny olombelona dia mamoy, ny olombelona dia mora mitsara, ny olombelona dia manana préjugé. Fa Jesosy tsy mba ohatran'izany. Ary Jesosy mahalala ny ao anatin'ny fonao lalinao, mahalala izay zavatra tena ilainao, izay tena besoin anao. Fa ny anjarantsika atao dia ny anjara andrasany amintsika dia izay manakaiky azy izay. Ohatry ny ahoana ny hatrehana ny adidy isan'andro, izay ny teneniko anao, ohatry ny ahoana no mifoha
nisy taona nisy ray mpianakaviana nanoratra anao hoe telo ny zanany dia maty vaingana ny vadiny dia sarotra ray mpianakaviana moa misy koa tsika zao amin'ny teny hoe mafimafy kokoa ny lehilahy noho ny vehivavy sarotsarotra kokoa ny lehilahy maty vady ny vehivavy mety marina zany za miteny anao hoe fanamasina manampy antsika ray ihany ny herin'ny fanahy ray ihany zany hoe raha vita ny vehivavy dia vita ny lehilahy ary ninina fabangana dia afaka tonga foana Jesosy maneho fomba isan-karazany hanasitranana antsika sy hanampiana antsika amin'ny andavanandrontsika ny torohevitra dia hoe mianatra tsika tsy mimenmenina za aloha misy taona tena mimenmenina mihitsy ohatra rehefa mampiakanjo zaza dia taloha zay mivady efatra moa ny ankizy dia rehefa andeha hianatra maraina angamba indray aman-dreny samy malala le mikropaka maraina ny ankizy koa samy manana ny ino moa zany filazana zany toetrany sy ny tempérament zany sy ny comportement rehefa maraina misy ny zaza haingana be miomana misy ela be mitady kiraro mitady ba miborosy nify dia zay tamin'izany fotoana zany tena hoe mivadiko ny anisan'ny olona kalma be zay moa izy dia izy no karakara ny ankizy fa za indrindrindrindra any amin'ny sakafo dia misy taona rehefa tena lasa izy dia tena sahotaka zany manenjika zaza efatra roa moa zany ray indrindrindrindra efa lehibe fa tamin'izany koa le faharoa mbola kelikely dia tena omanina daholo ny ankizy dia tena mikropaka dia lasa mavesatra ny journée dia lasa eo dia mahatsiara zaza rery avy eo indray manao ny adidy isan'andro adidy tontolo andro ny raharaha ny asa ny fianarana fampianarana ankizy fanaovana devoir dia mavesatra ireny dia tena tsy voakasika amin'izany le olona tsy nandalo ny fiainantsika izay nataoko hoe ity témoignage ity dia indrindrindrindra natao an'izay olona nidona-pahoriana sy mety hoe monoparental amin'ny fitaizana ny zanany satria tsy mora fa ny any zavatra tsapako dia izay hoe rehefa tafakambana amin'i Jesosy dia feny fifaliana rehefa tsy tafakambana aminy ary satria misy izay fotoana izay dia tena lavo ary dia tena mitorefaka dia tena malahelo dia mahatsiaro indray raha mba teo mivadiko indray raha mba nisy olona indray za reny araka nefa lazaiko anareo moa tany amin'ny témoignage tany dia hoe za niako ny reniko efa lasa tsy dia tena hoe misy olona hoe azo anteherana zany fa Jesosy nefa eo foana ary izy manangana olona afaka manohana anao afaka manampy anao isan'andro dia averiko vakiana indray le teny satria inona moa zany zavatra andrasan'i Jesosy amintsika amin'ny andalovantsika fiainana ohatran'izao ity amin'izao tontolo izao dia fantaro fa be dia be ny olona nidona-pahoriana be dia be satria izay ny lalàna ny fiainana raha mijerytsika ny registre ny tsy haiko ny commune ve dia mahitsika hoe be dia be ny olona maty isan'andro reny olona rehetra ireny dia manana fianakaviana daholo fa tsika ato mampahery manokana ho an'izay mety hoe tena mitodika amin'ny Jesosy mitodika amin'ny Jesosy ny fisainana mitodika amin'ny Jesosy ny fony ary tena hoe mampirisika hoe izay ihany ny vahaolana maro be ny sosikevitra ataon'ny olona sy ny torohevitra ataon'ny olona ho an'ny nandalo fahoriana fa za tena manizingizina mihitsy miteny amintsika hoe fanamasina ihany dia Jesosy ihany izay ny tena vahaolana maharitra ary mahomby fa ny ankoatran'izay dia mandalo fotsiny ihany ary mitarika antsika amina endrika fahotana samy hafa fa rehefa ao amin'ny Jesosy tsika dia izy malala izay mahasoa antsika averiko vakiana indray ilay teny ozy izy hoe izao ny voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary izao aminy dia mamoa be izy raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona izay dia izay ny tena mbola tiako hammerimberenana an'io mba tena hoe iraikitra ao anatin'ny fotsika ary na za koa ary mamaky azy dia tena mandray an'ilay teny mihitsy hoe tena tsisy ninina vitako isan'andro tsy hoe navita ny roa taona zay na lasana vadiko vitako ny roa taona dia tena mandeha ho azy amin'izay sisa fa izay ihany no mafy tonga amin'ny fitenim-bazaha hoe le plus dur est passé efa vita iny fa inona koa rehefa ohatr'izao tsika dia mahazo teny be misy an'ity fiteny ity koa hoe ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort izay tsy mamono antsika dia mampatanjaka antsika misy famarinana izany kanefa za miteny anao hoe tsisy zavatra aki zany fa isan'andro ny fandresenao dia miankina amin'ny fiakinanao amin'i Jesosy afaka lavo ianao une fois ianao tafasaraka amin'i Jesosy dia vitany aminao mety hoe nahita fampaherezana ianao dia nahery be dia natanjaka ianao anao hoe manaiky an'ilay fahoriana lasa ny vadiko dia matanjaka amin'izay ihany nahita n'iny témoignage iny fa rehefa tsy tafakambana amin'i Jesosy nefa ianao dia mitamberina indray ny fahatsiarovana rehetrarehetra dia miverina indray ngidy dia marary indray ianao fa zavatra toroko anao dia hoe Jesosy
jesosy de ozy izy ianao hoe hoan'ny olona kristiana ihany ve zany ny ampahirezanao zay aloha voalohany indrindra dia omeko an'izay torohevitra zay fa raha toa ka malala olo ianao hoe tena mbola ivelan'ny valy izy tsy manana an jesosy izy dia présententsika aminy jesosy hoe jesosy le afaka manasitrana ny fo jesosy le afaka zatra tena mahafoantsika kristiana koa manaiky azy mantsy dia hoe tsika nanana ny tompo mivavaka nefany ny dona-pahoriana indraindray mantsy eritreretintsika hoe rehefa kristiana zany koa movoizina be da be zao Madagasikara tena hoe zay foana hoe fiainana kristiana dia misosa be dia tsara be dia mandresy be dia matanjaka be dia manambola be dia tsisy an'izany fiainana miaraka amin'ny jesosy ry zareo ady combat isanandro fandresena combat faharesena misy fotoana combat miarina mandeha zay foana mandrapiveriny jesosy any amin'ny raha ny lanitra fa izy ny mitondra ny fandresena ao anaty tsisy kristiana mahavita tena rery zany fa miaraka aminazy isanandro tsika raha tsy mbola manana an jesosy ny olona dia izao feno fitiavana izy zay koa ne mampiembotra ny olona indraindray mampalahelo fa tsy teherika jesosy satria tsika kristiana tena be loatra ny zavatra andrasantsika ary fataro fa ny olona araka ny voalazan'ny ten'Andriamanitra dia tsy ny finaritra ny mila mpanaovana foto fa ny marary ary jesosy tsy tonga hiantso ny marina fa ny mpanota hibebaka no zany re ny olona tsy manana ny tompo reny tsy meloa antsika izy tsy avy izy dia condamné antsika fa sary antsika izy satria tena eritrereto hoe olona manana an jesosy atsika mandalo fahoriana ohatry ny ahoana ny fahoriana iainantsika ohatry ny ahoana ny hirifiry iainantsika dia mba eritreretinge olona tsy manana an jesosy mety milona ao anatina toka izy ao anatina rongony izy ao anatina fitsindromana zava-mahadomely isan-karazany izy kanefa any amintsika ny fandresena afaka omenana azy dia andao izy tena hoe ho raisitsika mpitiavany reny olona reny dia présententsika amin'ny jesosy za tsy mampirisika olona mihitsy andana makany am-piangonana dia andana tsy maintsy mamonjy fotoam-bavaka dia zava-dehibe fotoam-bavaka za tsy miteny mihitsy tsy mamonjy fotoam-bavaka fa ny tiako tenena hoe rencontre personnelle amin'ny jesosy mety ho any am-piangonana zay nefa mety ho eny an-dalana mety ho ao an-trano fotsiny koa arany ny anasako anao dia zay hoe raha manana baiboly ianao dia manomboa misintéressé amin'ny baiboly manomboa mamaky baiboly mety mitena hoe aizany anomboako azy dia ahoana ny ohatrany rehefa mamaky baiboly eny za ohatrany tsy hitako mihitsy hoe ahoana dia ohatran'izay foana satria ohatry ny olona vao manomboka zavatra rehetra ihany fa arakaraky ny krizanao dia mahazo révélation tsikelikely ianao fa ny voalohany indrindra dia tena hoe manantona ny tompo mety misy fotoana mbola hiverina amin'ny resaka fibebahana fa voafetra moa ny fotoanantsika fa tsy voatery hoe ataoko lava be mahakasika an'izay fa androany dia tena izay ny hafitra tiako napetraka taminao hoe tsy misy zavatra afaka ataontsika raha misaraka amin'ny jesosy aza mieritreritra mihitsy hoe mahay tsika aza mieritreritra mihitsy hoe mahay mitondra tomobily tsika dia tena efa hely tsika nanana permis dia vitantsika ny zavatra rehetra aza mieritreritra mihitsy hoe manana diplôma tena ao tsara tsika amin'io asantsika io manana expérience be dia be tsika miaraka amintsika dia ho haintsika mora io asa io tsy zay fa rehefa miaraka an jesosy tsika dia mahay zay moa le ten'Andriamanitra hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery dia ny fanohatra amin'izay dia io hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahefa na inona dia za tena mino hoe expérimenté an'izay ferahana amin'ny jesosy ary fahombiazana izay ianao ho hitanao mihitsy ny mahasamihafa ny fifandraisanao amin'ny jesosy ny zavatra ataonao aoriana ny fifandraisanao amin'ny jesosy sy amin'ny fanananao fifandraisana constant amin'ny jesosy zany hoe tsy tapaka fa miaraka amin'ny jesosy eny foana dia mahita fandresena foana ianao dia raha tondra ianao ka ao anatin'ilay fotoana hoe sendra lavo ianao sendra kivy indray ianao dia sendra manamelo tena indray ianao dia misy fotoantsika manome tsiny an'Andriamanitra dia miarena aingana ohatrany tsy teo tanareo ohatra ireny mianatra bisikileta ireny za moa ohatran'izao tsy mahay bisikileta satria zay za manokana mety hoe ime ianao fa tsy manina za tsy mahay bisikileta nisy fotoana nianatra mitondra bisikileta dia tsy nety mihitsy ilay izy fa nianjera moa tamin'izay fotoan'izay dia tsy nety anao tsony fa nefa ny hitako hoe ohatran'izay ny sary hitako rehefa lavontsika hoe jesosy manam-paharetana hoe miakara indray dia andao indray mila équilibre andao miakara dia andao dia lasa indray fa izay no tena zava-dehibe tena hoe ny tompo manam-paharetana amintsika ary rehefa lavo anatin'ny fakiviana ao anatin'ny alahelo dia aza mijanona eo fa miazaka zao amin'ny jesosy dia lasiresao aminazy dia lazao aminazy dia tantarao aminazy fa amery anao indray izy amery anao vaovao indray izy ary hery hoe tsy takatry ny sainao mihitsy ary dia avita indray ianao
herinandro manaraka miaraka aminy, ray volana manaraka miaraka aminy. Dia faly afaka ny zaranao izay ten'Andriamanitra izay androany, izay fampaherezan'izay manome courage manokana mihitsy ho an'izay voaingana indray no mitondram-pahoriana, manasanao hamerina hijery na hoe hijery mihitsy andreo témoignage tany aloha izay mety hoe manoro hevitra ihany koa manoloana ny fiatrehana azy ireny satria tsy mora ny mandalo fahoriana, kanefa ny tanjon'i Jesosy dia ahita fifaliana etỳ amintsika izy, ary ho faly indray izy mahita antsika mankasitraka ny fahagagahana izay ataony isan'andro isan'andro amin'ny fiainantsika. Dia mirary soa be da be ho antsika ho tahiany Jesosy mandrakariva. Misy hatrany ny adresse mail moa averiko liana-herisoa@hotmail.com. afaka miresaka MP antsika na dia tsy dia tena hoe mavita be miresaka amin'izay ary ny hafa amin'ny fotoana izay meny Jesosy dia vonona ifandray, vonona ifanampy be dia be mihitsy nareo nangataka fampahirezana, dia akentsika amin'ny Jesosy ny ahafahana mety hoe manao fampianarana fo araka ny lazaiko teo amina page anankiray mba hitondra fampahirezana anareo ambony zavatra rehetra te mangataka vavaka mba ho tafatoetra vavaka ho anay ho anay mianakavy kely dia mahatsiaro am-bavaka antsika ihany koa ao anatin'ny ady izay atrehantsika isan'andro isan'andro, dia matokia fa Jesosy mampandrisy antsika, matokia fa marina ten'Andriamanitra ary mitana ny teniny izy mahatoky izy ary izy nanao ny asa rehetra izay efa natombony tao anatintsika. Dia ho an'i Jesosy ny finahitra manaraka indray.